Anisan'ny mampiavaka ity seranana ity ny fisiana fotodrafitrasa ahafahana mikarakara manokana ireo olona manana fahasembanana. Izany dia hitantsika manomboka eny amin'ny parking. Hitantsika ihany koa fa eto ambaravarana fidirana dia misy interphone ahafahana mifandray aminay ato amin'ny centre de contrôle opérationnel raha toa ka mila fanampiana izy ireo. Ny fisiana ascenseur dia manampy azy ireo miakatra na midina ato anaty seranana. Misy ihany koa toeram-pivoahana natokana manokana ho azy ireo. Ankoatr'izay dia misy ny jet service izay mikarakara manokana ny olona manana fahasembanana eo am-piainganana na eo am-pahatongavana izay miara-miasa akaiky amin'ny MGH sy ny compagnie aérienne. Ny jet service zany MGH dia mikarakara ireo passager rehetrarehetra izay mila chaise roulante na malvoyant io na malentendant ka mila anaovana formalité sy dia jet service manampy an'zareo na any amin'ny départ io na any amin'ny arrivée.